Mbola mitaingatrandry sy ny azahoan'izy ireo ny volana eo anivon'ny banque PICM ireo mpanjifa ao anatin'izany banky izany. Iray amin'ireo mpanjifa misedra olana ao anatin'ny tetitranga ity Andriamatoa Taintaravonson, filohan'ny fikambanana Protanindrazana. Iray volana latsaka kely izay no nikatsina ny banky BCM ary mihitsika koa ny volan'ny mpanjifa. Mahamenatra, maharary ary mety mahafaty olona ny zava-misy raha ny voalazan'i Andriamatoa Taintaravonson iray amin'ireo mpanjifa eo anivon'ny banky. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tena mahamenatra, maharary ary mety mahafaty olona. Ny zava-misy dia hoe nahoana no tsy miteny amin'ny mpanjifa na dia ataontsika fotsiny ara hoe ray volana meloa ny mpitantana n'io banky io milaza hoe isy problema ato ka dia miteny aminareo mpanjifa izahay. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hoe tsy misy fitenenana, tsy misy teny fampitandremana zany filazana zany hoe misy zavatra tsy miady ao, volanay mpanjifa ilay ao, tsy nisy contrat ny fanarahana fa hoe raha ohatra ka banky ropotra ilay banky dia miara-miombonantoka ny mpanjifa. Tsy misy banky misy an'izany eto ambonin'ny tany ary io banky io dia manana banky lehibe, manana an'izay assurance zay miassuré an'io banky io dia tokony tsy misy négociation akory fa averina fotsiny amin'izao ny volan'ny mpanjifa. Izay ny zavatra dedavina ary agnatahana fitondram-panjakana. Rehefa tsy manao an'izay fitondram-panjakana za tsy miresaka hoe président akory na ny any Ambotsiratra tsy zany io fa ao amin'le rafitra le CSBF dia ho raisina responsable physiquement et personnellement ny lehibe ny CSBF zay nanao soni ary ho dedavina ny soniany iza le anarana dia ny directeur en banque. Notsindrin'ity farany fa hafa mihitsy ny zava-mitranga raha ny mpanjifa ao amin'ny banky no manao ny antsoina hoe chèque sans provision ohatra. Mandinika kely fotsiny sika mpanjifa isika malagasy indrindra hoe raha sanatria ianao ka manao chèque sans provision tonga dia vao antso any amin'ny BC, any amin'ny brigade criminelle ary mefara amin'ny figadrana. Izao nefany efa amam-bolana ny volan'ny malagasy, volan'ny mpanjifa tazominao amin'io banky io dia tsy misy efa-tsy ny miantsoantso ery amin'ny arabe sy miantsoantso aty amin'ny gazety no azon'le malagasy atao. Ho an'ity farany dia mifono fanodinkodinam-bola ny tsy famerenana ny volan'ny mpanjifa eo anivon'ny BCM. Andrasana moa ny fanehoan-kevitry ny tompon'andraikitra eo anivon'ny banky, ny CSBF sy ny fitondram-panjakana mikasika ity raharaha ity.